raha ohatra zany le olona tsy mahay mampiasa le faritra amin'ny atidohany io hoentina mikavoka hoentina mieritreritra hoentina mamorona dia mbola tsy afaka hiatrika ny fiainana izy ary mbola tsy feno ny zonony anazy satria mbola voatery hiankina atseroa ihany izy ilay hevitra atseroa dia nytiako tenenina zany dia zao eo amin'le teknika entina mampianatra ary eo no mahatonga le misy ny mpampianatra tena matianina mihitsy ny fampianarana ary misy olona atao hoe tsy nahita asa atao izy dia hoe zay ty mba nianatra dia in'le le fianarana nytovozina iny mampitainana fotsiny fa satria mihitsy ny zavatra ilain'ny ankizy ka nataranja inona zany a nataranja inona ampianarin'le mpampianatra ka tsy manofana an'le ankizy ho tonga mahavita tena zany hoe tsy mila miantehitra n'le mpampianatra intsony ny tiako tenenina amin'izay dia zao hoe tsy mitadidi ny hevitry le mpampianatra fa afaka mikaroka hevitra ho an'ny tenany zany hoe tsy nihevitry le mpampianatra zany no afintany amin'le ankizy fa le ankizy mihitsy a no ampivelarina ny maha izy azy tsy mahay zao aho no afitako ho lasa toetrany tsy nitoetrako zany a sy mipaizako no tiako afintany an'le mpianatra fa ao amin'ny eo fa misy zavatra tsara dia ataoko fotsiny izy ampivelatra n'iny dia ny maha izy an'le ankizy mihitsy a no atao izy ampivelatra azy amin'izay fotoana izay dia azo antoko fa tena ahazon'le ankizy ny zoana satria voaofana tanteraka ho lasa vonina hiatrika ny fiainana izy ary ny fanajana ny zoan'ny ankizy amin'izao fotoana izao a dia efa miantoka sady ny fanajana ny zoany izay ho ankizy rahatr'izay satria ireo ankizy ireo lasa ray aman-dreny ka raha tsy voaja ny zoandreo dia tsy voajany ko ny zoan'le ankizy izay ho lasa zanak'ireo rehefa keo itotoka ato amin'ny madame Saoby Mampiona raha mahafatosoa tsy miara-manaiky amiko angamba ianareo hoe ny fitaovam-pifandraisana izay tena hoe malaza tokoa amin'izao fotoana izao dia misy solosaina na ny ordinateur ny fahitalavitra nefa misy ihany koa ny karazana afatra izay ampitain'izy ireny a manahirakirana ihany ny andraisana azy nefa dia anisan'ny zo takin'ny ankizy ihany koa rehefa rava mianatra na rehefa tsy mianatra izy a no mba te hijery fahitalavitra ahoana ny efitra indrindra n'izao fotoana izao indrindra n'izao fotoana izao alomanko tsy nisy an'izany tsy nisy an'izany a dia zay no nahatonga n'le ray aman-dreny a mitsofoka be dehibe loatra dia nanomboka natsaraina le zavatra rehetrarehetra ary tsika zany lasa ohatrany hoe mihevaeva ohatra zao zany hoe tsy tena tafiditra ao amin'ilay sehatra avoleta be ny zavatra vita nefa tsy tena azo atao koa hoe tsy maharaka amin'izao fotoana izao zany dia ny kamaron'ny ankizy zany amin'izao fotoana izao a dia raha ny ety andreny vohatra aloha amin'ny tany tsisy courant moa herinaratra inona moa no azo atao amin'izany fa raha ny aty Antananarivo na ny any amin'ny province isan-karazany izay efa miaina amin'izany a dia efa tafiditra ao anatin'izay ny ankizy mikaroka zavatra rehetra ao anatin'ny internet na ny ordinateur zany ny fitaovana ampiasaina dia rehefa mikaroka zay rehetrarehetra zay tsisy maratsa azy raha le tokony hidirana zay ngamba tianao hidirana fa ao koa araka ny teny ny zavatra hita dia be ny zavatra mitsofoka indrindraindrindra ny publicité na zavatra ratsy zany na ahoana moa ny andikanany publicité raha hoe tsy teniteny mbahiny zany dia ahoana ny andikana dokam-barotra zay tena arovana ka ny reny internet reny aloha dia manome zavatra vonona araka nefa fiteniko matetika hoe misy logiciel mihitsy inge manova zavatra azonao atsofoka iny dia manova zavatra raha ohatra zao leka izy tsy mampivelatra azy intsony loatra le hoe tonga dia manindritsindry izy dia efa tonga dia mivoaka ny hoe andeha natsofoka ty logiciel ty dia iny traduise an'ity tsy mila tsy miasa saina ntsony zany izy be dia be zany ny zavatra hitao ka ireny zavatra ireny zany raha io zavatra io no tokony hodiniana dia mila fitandremana kely ihany aloha fa le fivoaran'ny teknôlojia aloha zay tsisy ny maratsa azy tsisy ny maratsa azy fa na hoan'ny télévision ary misy fotoana fa nasaina télévision anankiray a dia nanana fahasahina ihany ho za na ho faly aloha na ho tezitra le tompon'le ainao manjery angambany a dia nangataka tamin'izay fotoana zay hoe mba tokony atao amin'ny rariny sy nitsiny ihany koa le fanomoahana ny sary mihetsika zay avoaka ao anatin'le télévision fa manjary a na ho tandremana daholo ary nozosiny zavatra rehetra sy ampianarina daholo any rehetrarehetra misy zavatra koa raisin'ny ankizy amin'ny alala ny fahitany masony azy fotsiny fahitany iny dia
manaitaitra azy amaky izy azy manaitaitra azy dia mety hanono foana izy ka zany rehetrarehetra zany zany nofameno avokoa e azaona an'le hoe ahoana ny tena nitanjona am'le zonony ankizy manko moa zao a re azony daholo ny zonony rehetrarehetra dia hitarika azy olombanina hitarika azy olona tena lafatra zany ka zay zavatra zay a sarotsarotra be ny any araka nefa nyteneniko teo hoe ny fijerevana ny télévision fampiasana ny ordinateur isan-karazana eny a fa na dia ny téléphone portable isan-karazana fotsiny ary dia be dia be no tokony ara-maso aminy fa tsy hoe raha tsy akory ny fivoaran'ny teknôlôjia ary mampalahelo fa tiako idirana kely le resaka dia teo le tiako tenena zany no teny andriamatorana efa manana teo tiako idirana kely hoe zay fahaizana manamay izy azy zay fahaizana mikaroka zay za tena nisy fotoana ny eritreritra hoe inona tokoa mba fikarohana vitatsika satria raha rovitra ny akanjoko dia nanjaitra dia oza na dity fanjaitra ty ary dia mbola tsy vitatsika inona ny antony misy antony be deabe zany mamaritra an'izay ka zay no matonga hoe ilaina tokotokotokoa le fanomezana sehatra araka le nytenenina hoe tsy izaraina fotsiny ny anina fa tokony ho fantatra mihitsy hoe tia mitadidy a tia manao an'izao araka nefa nazavay teo moa zany betsaka ihany koa eo amin'le resaka hoe fahasahiranana ho iverenana kely ihany ny ray aman-dreny maniraka ny zanany a irenireny angataka na ivaroteny mba hoe fidiram-bola ahoana ny hevitrareo manodidina an'izay nefa ilaina ihany ny fitakiana zonony ankizy ilaina mihitsy moa zany tena tsy maintsy ilaina ny ankizy a dia araky ny ezaka taon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy madagasikara rehetra fa tokony tsy ampiasaina ny ankizy tokony ny ankizy aloha zany dia araky ny tsika moa zany ohatra ny hoe nenao le fanofanana foana fa raha vohofana angeo a le olona tsy nampiasa alohany zanany tsy nampiasain'ny alohany satria ampy le fanofanana azy le alohan'ny vadiny dia efa fantany hoe tsy tokony ampiasaina le zanany fa noho izy tsy nahazo an'izay rehetrarehetra zany dia voatery izy tsy maintsy miditra amin'ny zavatra oatra zany ary ny fomba fampiasana ankizy moa dia tsy mitovy ao ny ohatra zao araky ny hitatsika le mandeha matetitetika le hoe nyray aman-dreny no mampirisitra azy hiditra misehatra ny mbola miditra lohan'ilay 18 ans zany le 20 taona miditra alobeany io 20 taona ohatra zay zay tediavon'ireo vazaha nivelany ratsy saina reny animbanimba zaza ary tsy ny vazaha ihany a fa ny gasy lehilahy gasy adala antitrantitra reny ko manao an'izany tsy hoe sanatria tsy hoe anao fa tika moa ty miadevitra fa sa tazana hoe zany no atitrantitra sady mamela ary madame directrice tsy tsika mpanabe mihitsy zany fa ny tiako tenenina tsika manko rehefa miteneny reny dia maditra le vazaha mitongeto manao adalàna isan-karazany manimba zazatsy amin'ny taona tsy ataon'ray aman-dreny fitaovam-pivelomana ny zanaka misy ny adala ary amiko reny olona reny dia sokajiko adala ary raha azo atao mihitsy azy dia tokony omena sazy famaizana entitra enjana satria amin'ny sehatra zay ny tenentsika amin'ny sehatra indray a eo amin'ny fampiasana fanakaramana misy ange dia kamo mihitsy le olona kamo mihitsy le ray aman-dreny dia zay mahatonga ny hoe be dia be ny ankizy mangataka eny amoron-dalana ary reny angatan'ny ankizy reny indray no ataon'ny fiveloana zany hoe tena le ankizy indray zany a no apetrany mpamelona fa tsy izy ny mpamelona fa ny ankizy zany vokatra le tsy siny fanofanana foana no hitako miteraka be an'izany zavatra zany dia efa misy moa zany ny fiapetraresan'ny fanjakana zay misany isorana ny fanjakana dia aoka zay a fampiasana karatra mena ny école leptini moa anisany nanao ny karatra mena iny dia aoka zay a nzao aoka zay a nzao zay zavatra tsy tokony ho ataony zany a mba tsy famalina be am'le ray aman-dreny ka hitondrany an'le hoe ty zaza be fa malina ty zaza raha tsy taiza zay sisa dia atsangana fotsiny le karatra rozy na le carton rozy a dia mety ampisaina n'le ray aman-dreny somary hiala kely any Madagasikara tsika dia ho any ivelany any
ny akabetsahan'ireo ray aman-dreny any ivelany rehefa feno 20 taona ny zanany dia alefany mandeha tokony ianarana ve zany sa mbola ataontsika hoe lesoka amin'ny firenena andalam-pandrosoana toatsika ka zay indrindra ngeleny rehefa nyteneniko teo aloha hoe omeo azy ny tokony omena azy ao anatin'ny 12 taona minidina aloha dia ny 3 taona ambony ianao a manara-maso azy hoe tafiditra daholo ve a ilay nomena azy dia raha 12 plus 3 naranao maso azy vao manome 17 zay dia manome 15 zay zany hoe ny 10 taona melohan'ilay fotoanany 18 zany dia efa fantatra hoe mipetrapetraka tsara daholo ty momba nyty zanako ty ary eo mihitsy neny vazaha ohatra raha tsika presque neny vazaha dia tena meny tanteraka mihitsy ny zoan'ny ankizy fa raha ohatra hoe idirantsika fotsiny amin'ny akapobeany na dia atao hoe ny fialan-tsasatra na ny vakansa ie dia tsy omentsika na ny sampona zazakely tena ny vazaha tena hoe efa voomany mihitsy mipetrapetraka dolodaolo zany rehetrarehetra rariny sitsiny loatra raha ohatra ka hoe 20 taona dia efa alefany miasa satria ozy zany hoe raha ny 12 taona nidiny na nomananao anazy ny 3 taona namenao azy 12 taona nanarahanao maso amin'iny famela fa amin'ny akabeam-piainana fotsiny zay dia ny ambony sisa mara-pahatonga azy 20 taona ny hitsarana hoe tafiditra tsara ny tiako ametrapetrahana nyty zanako ty ary eratra am'izay izy ny mivazaha treo izy dia vita zany akory tsy midika hoe tsy mijeriny zanany izy fa izy eo izy zany dia efa mametraka tsara ampy zay tokony izy ary izy ko moa fa mivoatra dia normal be zany fa tsika mbola tena ao andalam-pandrosoana mbola sarotsarotra hely nezaka ary fanampin'izay koa tsika malagasy manana fo manokana mihitsy ny ty raha omeko anao fotsiny zao ny ohatra hoe tonga fialan-tsasatra zao miditra miseritra fialan-tsasatra zao tsika amin'ny sekoly dia matsiaro zany zay mpanabe rehetrarehetra zay mpampianatra rehetrrehetra saotra ny jehovahandriamanitra aloha fa vity ny tao-pianarana iny ny renidoza zay daholo ny fitepony fona eketraketraka efa ohatra ka hoe navitan'izay ny renidoza iny saorana jehovahandriamanitra fa ny fo zay efa mifanerasera amin'ilay zanaka mandrakaniva zay efa tena nyeritreritrana ho zanaka mihitsy ny ankizy na dia be deabe ohatra ho amanokana raha vao tsy mahita olona mpianatra be deabe mihitsy ny masoko ao tapambolana lefitra ihany ohatra fa nakoatran'izay dia efa mitady lazazy zany hoe tsika malagasy zany olona hafa mihitsy manana fotsika eo fitiavana ny zanaka ka zay nga manana tonga ny ray aman-dreny ihany ko hoe na nisy ary efa 20 taona dia mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny foana dia manome savo vesatra ho an'la ray aman-dreny tady tevahiny foana alatsiny manome vesatra ho an'la ray aman-dreny dia foana fa tsy mahatsiaro zay koa nisany tsy dia mety loatra mpanabe anao ndre matorana efa mananaberana mety misy anampianan'izay nambarana andre ramatoa saoby mampionina ramafatsy tsika moa dia ohatrany hoe mampita le firenena ny ivelany sy ny firenena mbola ataontsika hoe andalam-pandrosoana ary amin'izay mahandala-pandrosoana azy zay raha ny fahitako azy manokana aloha dia tsy tokony hoe satria manao an'izay zareo dia nitaokotsika mba anao an'izay satria raha jerentsika zao zany 20 taona zany eo amin'ny fotoana amin'ny akapobeny zany mbola vo bacaloria ngamba no vitany le ankizy satria eo amin'ny vita 20 taona io zany manala baka 20 taona izy vo afaka baka dia vo afaka baka dia inona moa no ahafahany hiatrika ny fiainana amin'izay mbola ao le fianarana rehetrarehetra mbola tokony ataony any amin'ny ambaratonga ambony ary ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana zao any amin'ny any ambaratonga ambony any zay le ankizy zay vao tena mila ray aman-dreny mihitsy izy ka fahitako azy manokana aloha dia mbola tsy afaka hiatrika ny fiainana mihitsy le ankizy raha ohatra ka mbola eo amin'ny hoe 20 taona zany fa ny fahitako any koa le hoe ny anivelany zany araka n'ireny zavatra hitantsika reny dia tsy hoe koa le ray aman-dreny no mandefa azy fa le ankizy no mitaky hoe avy alao amin'izay zay andeha dia fa tsy azon'le ray aman-dreny tazonina ntsony izy dia zay mampipa azy mandeha fa raha ohatra zany ka hoe alefa le ankizy kanefany efa hita fa ary elatra tokoa izy tsy mampanininy zany
fa raha ohatra kosa ka hita fa hoe mbola tsy arielatra izy dia nefa alefa antevy mampiditra azy amin'ny zavatra tena faran'izay sarotra mihitsy aza le ray aman-dreny amin'izay fotoan'izay ataontsika hoe maromaro ihany ny zavatra azony resahana teto manodidina ny zon'ny ankizy izay matotonga eto nareo mianadamianaka dia manana hafatra ihany koa amin'ity fanamariana ny ray volan'ny ankizy ny volana jiona ity misy amtinanao izay zavatra rehetra izay zany nambara teto maromaro izy ireo fa dia apetraka zany ny fanapitanareo ny fanentanana asa izanao ny kasy ny azoko amin'tinana azy angamba dia zao hoe ny mpanabe rehetrarehetrarehetrarehetra nasehatra inona misy azy na ray aman-dreny izy zany na mpampianatra izy na mpitarika tanora izy na mpitondra fivavahana izy zany dia tsy tokony hoe anefany adidiny fema anefany adidiny fotsiny fa tokony heritreritra manrakariva ny fanomanana n'ireny ankizy-biazina reny hiasika ny fiainana tsy hanana problema any oriana any sady any koa hanomana sady ny afahan'ireny olona reny manome zo ny taranany rehefa tonga amin'le toerana maharay aman-dreny azy izay angamba nazoko amin'tinana azy toka ho manokana dia amiko dia ny ankizy dia tokony tsy ho zaza tongatonga ho azy tsy tokony ho tongatonga ho azy izy fa raha ny tena izy dia tokony ho zaza narina ho zaza ny rina fa tsy zaza narina le zaza narina zay efa hita matetitetika zao dia hita eny amin'ny lavajordira misy manary zaza eny amin'ny manala zaza rina daholo zany ny zaza tsy voakarakara dia namany zaza arina ny zaza tsy momena ny zoany dia namany zaza arina ka amiko angambany dia ny tanora no tena tiako hoe tanora zay mbola hiditra tanteraka eo amin'ny sehatra ny atao hoe fanambadiana na le miarakaraka fotsiny aloha zay miteraka mety isin'ny fiterahana atonga n'le fanaovanaovam-poana ny tanora ny tena tiako hidirana hoe tsarovy fa raha zazavavy ianao dia iny fa adaladalana ataonao madinidinika iny anenenanao iny any farany satria raha sanatrino ka lany anaovana dalàna inanana karazarazana fanafodisa-karazany alana ny zazakely amin'ny fotoana teny ilanao azy tsisy tsony tokony heritreritra n'izay ary tiako tenenina koa raha eo amin'ny sehatra ny ray aman-dreny dia aza manao kapaitsitafery ny kapaitsitafery tiako tenenina dia zao matetika rehefa zaza lany ananan'le olona dia kapaitsitafery io alao anao zay tiany ataony any tsisy mifanabeazana azy tsisy ny fikolokolona anazy tsy anaonao foana amin'ny tanora zazavavy ka amiko zany ny angatahako amin'ny ray aman-dreny dia hoe mahaiza mitaiza raha ohatra ka lany ianao dia arao maso mba tsy hanimba an'ireny ankizy vavy reny ary ny angatahako moa eo amin'ny mpanabe dia hoe oka tsy ho ataontsika fivelomana fotsiny ny asatsika ary oka koa tsy ataontsika ho ataontsika fivelomana fotsiny reny ankizy sy zazakely isan-karazany reny fa tsarovy fa manana tandidona vesatra mavesatra tsika raha nanaonao foana ohatran'izay ary ho amin'ny fanjakana ny angatahako farany dia hoe raha azo atao re talao an-tanandroa mba ananganana isaky ny région moa ny filaza azy amin'izao fotoana izao mba farafara ratsiny mba misy trano lehibe anankiray ary fampetsoana fanofanana ny tanora hiditra misehitry ny fanambadiana na lahy io na vavy satria tsy hoeto an'ireny vohatra ihany no nanaovana zao famelambelaka an'izao fa hoe hoaniny ankizy any ambany vohatra indrindraindrindra zay tany lavitra indrina tsy mahafantatra an'izay atao hoe inona ny tokony atao inona ny tokony atao dia tokony mba atao zay raha azo atao sanatria tsy mitena indray ny sehoan'orevitra na nanatra fanjakana fa amin'ny mampanabe ary amin'ny mampampianatra dia tena tsapa tokoa fa inaiza zavatra zay dia mba raha azo atao ampiny fanjakana zay indra zavatra zay ary farany tena farany satria ohatra be lava be loatra angambany anahako dia hoe amin'izao volana natokana ho an'ny ankizy zao dia mirary
satria efa miditra amin'ny fialatsasatra sika zao a dia mirary a fialatsasatra felo a any ampanaovana fialatsasatra any ary izao mandrakariva mieritreritra mba tsy hanaonao foana dia izay ihany koa no manakatsona tanteraka ny fandaharana kariary tamin'ity takariva ny asabotsy fa 4 ny volana jiona ity ho anao izay tsy nahatratra ny fiandohan'ny adihevitra izay nahaliana tokoa dia asaina mpitiavana rapitso maraina amin'ny valora amin'ny alalan'ny fanarahana ny famerenana dia ianao any faritany ihany koa tsy adino izany hoe ny any tomasina sy mahajanga fa dia afaka andro vitsivitsy no afaka anaraka izay fandaharana izay natokana indrindra ho an'ny zomy ankizy izay miova kely amin'ny mahazatra ny nampiakanjo ny mpanolotra ny fandaharana ny amin'ity anio ity dia ny groupe artistique Mélanie dia isaorana manokana taona nampiakanjo ny mpanolotra fa tena mianjaika tokoa araka izany dia manome fotoana ho amin'ny tapabolana indray izahay andro asabotsy ihany mazava ho azy metraka ny veloma finaritra ho anareo mpijery rehetra tsy akanafaka veloma tokoa